Mirabanao mpanaraka an'izao fandarana izao na sambany ihany koa manaraka an'izao fandarana izao ao anatin'ny fotoana ifampitondrana am-bavaka isika. Misy namantsika izay mahatsiaro irery, mahatsiaro mandalo olana toa kivikivy dia ndeha asaiko ianao hiaraka itolona am-bavaka amiko mba amahana an'izany olana izany miaraka amin'Andriamanitra satria tsika tsy mahefa na inona na inona. Ilay manana zanaka lavitra sy ilay manana zanaka eo akaiky nefa tsy salama hatrany. Nesika hiaraka vavakantsika tompoko. Tsy Andriamanitra rainay, ilay Andriamanitra mpiay, ilay Andriamanitra mpamaly vavaka no atononay amin'izao minitra sy sekondra izao. Mananty namanay ity izahay izay toa kivy manoloana amin'ny fiainana satria ny zanaka lamatoa any lavitra ny miasa, ny zanaka faralahandray izay ao andalam-piofanana dia toa jerenao salama nefa ny rehefa miravo mianatra dia tsy salama hatrany. Mingavy ianao izay Andriamanitra, tsy misy miafina aminao ny fanahiana, ny fahoriana, ny etaeta-pony izao namanay mangataka vavaka izao. Mba vahao ny olana, mba tendreo ny fototra aretina ary mba meo saina mahery satria tsy fanahy no menao anay fa fanahy mahery. Ataovy mitodika any aminao foana izao namanay izao ary atsapa fa eo foana ianao ilay fanonteny hoe ino izany momba anareo mandrakariva mandra-patapitry n'izao tontolo izao. Meo azy Tompo ny fanantenana, ny fianteherana ary ny fiandrasana anao fa sambatra izay manana anao. Vahao ny olonanay, vao ny fomba manokana, vao fanehoana ny vononay trao ny fanasitranana ary ny saina matanjaka hanana ny tia namanay tika manompoko izao dia tsy hatsiaro irery tsony izy hiady rery hiatrika ny fiainana sy ny zavatra misy rehetra satria efa fahavalo resy Satana izay mahatonga ny reny toe-tsaina sy ireny aretina ireny. Misaotra Tompo Andriamanitra iray efa tononoko amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany ny vavaka. Amen.